Ampitomboana antsika hatrandravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra amin'izao alahady faha 1 ny volana May taona 2024 izao. Alohan'ny hanomboantsika andrenesana ny afatra dia manasa anareo hiaraka hivavaka isika. Misotranao izay Jesosy fa nomenao indray izao alahady maraina izao. Andrenesanay ny afatra izay ho lazainao aminay. Ampioreno aminao ilay tena vatolampy velona ny finoanay ka tsy erikerehanay na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana. Nitenena aminay Jesosy fa liana ny andre ny feonao hatrany izahay. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akantsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 10 ny andininy 7 ary ka hatramin'ny andininy 10. Jaona 10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Amen. Texte anjarantsika izao dia tena manana ny anjara toerany lehibe ary zava-dehibe ho antsika tokoa satria tonga dia avy hatrany ny zavatra misongadina sy asehony eto dia ny fanomezany ny fampisehoany azafady ny atao hoe fahazahoana antoka feno ny amin'ny famonjena. Ny hananantsika fahatokiana tanteraka ny amin'ny atao hoe ny faharetan'ny finoana izay iorenantsika. Matetika mantsy fandre foana ny hoe inona no ataoko mba hikolokoloko ny finoako, inona no ataoko mba ahafahako mihazona ny finoako. Dia izao teksta izao vao vakiana fotsiny dia tsy izany mihitsy no fanontaniana tokony hipetraka. Fa eto dia asehony mazava tsara fa mafiorina ny finoana izay Andriamanitra no namboly azy. Raha ohatra ka finoana vokatry ny saitsika, finoana vokatry ny fiezahantsika dia mazava ho azy fa zavatra tsy mari-potitra. Eto ny fanontaniana mipetraka izany dia ny hoe possible ve ny olona anankiray mety ao anaty filazana izany ho very ny finoany? Possible ve mety ho rava ny finoan'ny olona anankiray? Perdre sa foi. Est-il possible de perdre sa foi? Possible ve ny hoe mbola ho rava ny finoan'ny olona? Ny valiny dia izao eny. Mety ho gaga ianareo fa maninona? Ary tsy vitany hoe possible fa tsy maintsy aravana aloha ny finoanao mba hahatonga anao hiorina amin'ny tena finoana. Averiko, tsy maintsy ravana ny finoanao mba hahatonga anao hiorina amin'ny finoana.
samihafa zany teny zany. Il faut perdre sa foi pour découvrir la foi. Tsy maintsy ravana ny finoanao na ny finonom-ponao na ny croyancenao mba ahatonga anao hahafantatra tsara ny tena finoana. Mampatsiaro ny teny any amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany zany, any amin'ny Jeremia toko voalohany 10:10. Indro efa noeko fahefana ianao izy hanana fahefana amin'ny fanjakana mba handrodana sy anjera sy andrava ary anorina sy amboly. Izany hoe tsy afaka ny hamboly aza manantena finoana marina io fototra raha tsy ravana aloha ny finonom-pona rehetra. De mety hiteny amiko ianao hoe za tsy minomino foana zany tsony pastera, za tsy minomino angatra, tsy minomino lolo, tsy minomino tsy haiko zavatra zay. Tsy any le izy fa isika indraindray mihevitra fa mandeha amin'ny finoana, fa hay isika milaza atsika mandeha amin'ny finoana io mandeha amin'ny finonom-pona. Zany hoe finoana vokatry ny saitsika, finoana ateraky ny fieritreretantsika, na koa finoana miorina eo ambonin'ny tahotra sy ahiahy, finoana miorina ambonin'ny fanahina. Jereo tsara eto amin'ny andininy tenin'Andriamanitra 13 monja ato amin'ity andininy anjaratsika androany ity 17 ka hatramin'ny 17 dia misy teny fehezanteny anankiray miverimberina eo izay malaza hoe ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Eo amin'ny andininy 7 dia eo amin'ny andininy 7 indray miverina indray zany teny zany hoe ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Zany hoe 13 de verset 2 milaza hoe tsy misy maharombaka izay eo amin'ny tanako. Zany de fa maneho sahady ny hoe Jesosy mampiomana ny fo sy ny say mampanany ny mpianany ny amin'ny zavatra hiatra am'izy ireo. Matoa miteny hoe tsy misy maharombaka de misy manao ankeriny ao zany, misy mitady hanaisotra izany ao zany. Matoa izy miteny hoe tsy misy maharombaka izay eo amin'ny tanan'ny raiko. Mampiomana ny mpianany sahady Jesosy fa tsy ho mora ny zavatra miandry azy ireo rehefa handeha izy. Ho avy daholo zao karazan'ny olona rehetrarehetra zao sy zao karazan'ny zavatra fiainana zao hanozongozona arak'izay azo atao ny finoan'izy ireo. Fa mazava ny tenin Jesosy tsy misy maharombaka izay eo an-tanana. Manoloana an'izany zany de hoe aiza no ifatoan'ny sainao ilay herisetra. Ary Jesosy tsy ahoana filazana zany, tsy nampanantena zavatra tsy hisy, tena hisy tokoa ny fanaovana ankerisetra anao. Tena misy tokoa ny violence, zany hoe amin'ny teny frantsay misy hoe personne ne peut m'arracher de ma main. Arracher zany tena hoe manogotra amin'ny kery sy ny violence faran'izay mafy. De izay ve no ifatoan'ny saitsika? Mety possible atsika hoe tratran'ny fangatsiahana, possible atsika mety tratran'ny fahakiviana, possible atsika mety tratran'ny faharerahana, possible atsika mety mikomy amin'Andriamanitra mihitsy. Zany daholo ny karazana herisetra hanjo ny finoatsika. Handalo eo daholo zany. Tsy nampanantenatsika l'avion rose Andriamanitra. Kanefa ozy izy tsy misy maharombaka izay eo an-tanana. Aiza ny sujet am'izay fotoan'izay de ilay tanan'Andriamanitra miazona. Fa raha ianao ihany, raha izaho ihany dia mazava ny lalana, isika dia malemy, isika dia marefo, isika tsy mahazona an'Andriamanitra. Fa noho ny tanany mahery de tsy misy maharombaka izay eo am-pelantanana. Jesosy eto zany manoloana ny mpianatra, satria Jesosy sy ny mpianatra no miresaka eto,
dia tsy nanao promesse d'ivrogne na fausse promesse hoe tsisy nininona hitranga. Au contraire ny zavatra misy voalasa Jesosy dia tahaka an'ireny hoe ondry tsisy mpiara reny izy ny mpianatra dia niaran'izao karazana fanenjehana sy herisetra maro samihafa izao. Kanefa zavatra mahagaga dia ity arakaraka ny nanenjehana ny fiangonana tamin'izany ny mpino zany arakaraka ny nanaovana herisetrana vao maika izy namirapiratra. Da reo zavatra mahavariana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Rehefa ny fiangonana no am'izao andro zao tamin'ny andro taloha zany tena hoe niaina finoany ny fiangonana namirapiratra nefa atao anatin'ny ady mangotraka. Fa am'izao fotoan'izao ny fiangonana mirentirety mamirapiratra manana ny zavatra rehetrarehetra to lasa mitsilopolopy sy zara fa mamiratra. Tsy normal zany. Dia mipetraka ny fanontaniana inona ary zany no heriny io fiangonana voalohany io. Inona no heriny? Dia ny andininy 7:20 milaza azy. Ny ondriko mihaino ny feoko. Ny ondriko mihaino ny feoko. Inona no mampisongadina zany ondrin'Andriamanitra, zany feon'Andriamanitra zany zafady? Dia misy teny ato izay anasako anareo mba ovakiko kely aloha. Tsy toy ny mahazatra fa somary lavalava amin'ny Salamo 7:20 hoe maninona zany feon'Andriamanitra zany. Salamo 7:20 andininy 3 ka hatramin'ny 7. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ny feon'i Jehova no eny ambony ranobe, Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana, Jehova no eny ambony ranobe. Ny feon'i Jehova be hery, ny feon'i Jehova be voninahitra, ny feon'i Jehova manorotoro ny hazo sedera. Eny Jehova manorotoro ny hazo sedera amin'ny Libanona, dia mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy. Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny omby manga. Ny feon'i Jehova mampisaraka ny lelafo, ny feon'i Jehova mampiororo ny efitra, Jehova mampiororo ny efitra Kadesy. Ny feon'i Jehova mampiteraka ny geravavy ary mivofy ny alabe ary ny ao antepolony samy manao hoe voninahitra. Io zany le feon'i Jehova manao ahoana izy? Be voninahitra. Ny feon'i Jehova mampiteraka ny geravavy. Dia raha mpifandraisitsika amin'ilay hoe ny feon'i Jehova eny ambony ranobe mampatsiaro antsika tamin'ny Genesis toko voalohany zany. Izany fanahin'i Jehova nambomba teny ambonin'ny rano. Dia nitsoka ny fanan'Andriamanitra ka nampisaraka ny ranomasina sy ny tany maina, nampisaraka ny aizina sy ny mazava. Dia raha tambatra ao zany reo, zany hoe mialohan'ny famoronana, mialohan'Andriamanitra hanao zava-baovao, dia tsy maintsy mampisaraka ny maina sy ny ranomasina izy, mampisaraka ny aizina sy ny mazava. Ary eto dia lazainy koa hoe mampiteraka ny diravavy. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra no mamelona, mampisy fiainana eo amin'izay misy fahafatesana. Donc zany tsy tonga ho azy ny herin'ny mino ka tonga ny finoany io mafy orina, fa ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary eo no mipetraka ny finoana ny fanontaniana amintsika kristianina, miorina eo ambonin'inona ny finoantsika? Miorina eo ambonin'ny anganom-bavy antitra ve? Miorina eo ambonin'ny atao hoe expérience ve? Satria ve ianao efa mataona ny maro nanompo an'Andriamanitra dia ny expérience-nao ve no hiankinanao? Amin'ity fanarahana an'Andriamanitra tia sy ny traikefa no hiankinana. Satria ny ka anankiray miseho androany sy ka miseho rahampitso. Karazana aventure miaraka amin'Andriamanitra, misy découverte vaovao. Donc qui dit découverte tsy misy place ho an'ny expérience. Fa mianatra zavatra vaovao. Dikan'izay inona no iorena ny finoanao? Eo ambonin'ny mololo ve? Sa eo ambonin'ilay vatolampy? Ka ilazany Jesosy tamin'ny Petera hoe eto ambonin'ity vato ity no anorenako ny fiangonako. Ka na dia ny vavahadin'ny fiainantsika aza tsy haharesy azy. Izao teny amin'ny Salamo 7:20 zao dia manamafy amintsika zany.
fa ny tenin'Andriamanitra no mamelona mampisy aina. Eo am'izay misy fahafatesana. Zany hoe tsy ianao akory ary zany no manao zay hahatonga an'le tenin'Andriamanitra hampisy aina, fa lay tenin'Andriamanitra maha izy azy ihany mahaleo tena. Ka mandroaka ny aizina. Azonao hazavaina amiko ve hoe tamin'ny anao taloha mandray ny hafatra raha tsy taitra fa maninona, inona nampisokatra ny masonao? Io tenin'Andriamanitra io. Misy soko mangina tsy ampozinao ny efficacité-any, fa ny any amin'ny résultat ianao vao gaga hoe zao ve ny vokany. Kanefa na izany tsy zany, ny efehan'io tenin'Andriamanitra io dia tsy maintsy mandrava aloha. Rehefa nicrée zavatra Andriamanitra, toute création ozy izy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, commence par une séparation. Andriamanitra mampisaraka ny aizina sy ny mazava. Andriamanitra mampisaraka ny ranomasina sy ny tanomaina. Tsy misy création sans destruction aloha. Tsy misy finoana ratsy ravana aloha ny finonom-poana. Problème antsika mahatonga antsika tsy tafahorina amin'ilay tena finoana dia eo ambonin'ny finonom-poana, croyance. Amina imagination, ny saitsika no mi-imaginer mamorona Andriamanitra araka ny saitsika. Isika no mamolavola Andriamanitra, zany hoe io Andriamanitra ivavahantsika ihany, fa projetentsika aminy ny attentetsika. Ary ny problème dia zao. Ny projection ataotsika ny amin'ilay Andriamanitra zay, inotsika dia miankina amin'ny tahotritsika, miankina amin'ny zavatra andrandrantsika amin'ny ho avy. Dia ozintsika hoe izao ny Andriamanitra metimety kokoa amiko. Ireny Andriamanitra foroniny eritreritra ireny no atao hoe finonom-poana. Na dia ampitondranao ny anaran'i Jesosy aza, na dia ampitondranao ny anaran'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra aza, dia Andriamanitra namboarinao ny fanaraka amin'ny sainao. Andriamanitra namboarinao ny fanaraka amin'ny tahotra sy ny tebotebonao. Dia finonom-poana ireny. Ireny anefa tsy maintsy ravana aloha. Io le lazaiko hoe perdre sa foi pour découvrir la foi. Noho zany raha tonga amina stady ianao hoe tena miozongozona zany finoko zany, na koa mety hiteny mihitsy ianao hoe rava ny finoako, na koa hoe mangatsika ny finoako, dia ho iaho hoe opération normale io tsy maintsy manongotra aloha, manjera aloha, mandrava aloha izay croyance na fausse croyance rehetrarehetra ao anatintsika. Tsy afaka ny anorina trano eo ambony honahona, fa rehefa manoloana ny honahona anankiray dia tsy maintsy kisanao aloha lay fotaka eo, esorina daholo ny zavatra tsy izy rehetrarehetra ao, dia angadina ny fototra ny farany ambany, farany lalina. Zay ianao vao manorina trano tsara tarehy. Aza manao ary vatom-pandriana manaraka an'Andriamanitra, manofy te ho lasa lavitra amin'ny finoana nefa matahotra ho angadiana farany lalina. Efa nataoko fanoharana teto foana lay ohatra lazaiko hoe mivoaka ilay mpanompon'Andriamanitra dia nijery olona nanamboatra trano. Dia hitanareo rehefa manao construction ngeza be, joalajoala be reny, le bâtiment ngeza be reny, dia alohany anaovana ny travaux rehetrarehetra dia tsy maintsy manomboka amin'ny atao hoe sondage na sol. Tsy maintsy jerena aloha le tany ao hoe karazana tany toy inona. Ndraindray aza amin'ny faritra sasany aty ampitan-dranomasina aty moa zany fanaon'ny olona, mbola mandeha misava aloha ny tsy fantatro ny filazan'izany responsable ny archéologie, hoe sao dia misy vestige taloha tao, hitanareo ilay trano taloha be na koa hoe tanàna taloha. Karaha zavatra tsy azo anorenana trano ao satria misy zavatra patrimoine mondial atao ambany. Zany hoe mila jerena sao dia misy zavatra taloha, mila esorina, mila angadiana aloha, itya tsy azo anao anorenana trano eto, noho zany bataina io afindra. Vita daholo zany rehetrarehetra zany, mandany fotoana zany, mandany vola, mandany hery. Dia raha olona tsy mahalala zany mandalo eo amin'ilay chantier dia hoe farovina aforiana loatra, farovina loatra voatsangana ity trano ity, fa efa firy volana zay
tô tsy metsika mihitsy raha ny fijery azy tô tsy metsika mihitsy le travaux fa mbola lavaka mangady ady be ny ao ny tsy fantatry le olona nefa le io ny tena asa na de tsara tareton'inona raha ny plan le trano sy sisa tsy mahamaika ny mamorona le trano raha tsy mafiorina tsara ny fototra toy izany koa ny amintsika eo am'izay heverinao hoe fa maninona eo am'izay heverinao hoe rava ny finoanao iny indrindra no ilaina tsy mora ny mandrava ny finonom-pona ao anatin'ny pino kristiana ny resako eto fa tsy gentilisa tsy mora ny mandrava ary ity ny zavatra mahavarina ny finonom-pony gentilisa raha ny mora ravana kely mihoatra noho ny finonom-pony pino kristiana averiko indray ny mandrava ny finonom-pony gentilisa ny tena mora kely taloha izy nino skidy taloha izy nino an'ity kalaloro rehetra ty vao nahitany mazava izy de tonga de arina eo no eo izy ary tsy asiana adevitra fa ny tena sarotra de ny manaisotra ny finonom-pon'ny pino henjana ny pino raha hamorona croyance araha ny fahalalako aloha zany fomba fanazavantsika rehefa tsika zay mamoaka an'le finonom-pony ny aloha zao no mety amiko e fa nga no mety amy sainao fa nga zay fieritreretanao no izy inona ny tenin'Andriamanitra iorenan'izany sarotra am'izao andro zao indrindrandrindra ny mitory filazantsara mampianatra ny tenin'Andriamanitra satria misy fahalalana kely tsy hoe tena fahalalana koa fa hevery le olo ho fahalalana ho finoana ndray nefa tsy izy diso ny manongotra n'iny ao anatin'ny olona tompoko asa be satria tellement efa any amin'ny fanambani-tsainy any le zavatra mipetraka hitako mihitsy zany eto amin'ity pejy ity rehefa mampianatra ianao ny confrontation faran'izay mafy indrindra eto rehefa manitsy olona sy manamboatra olona dia isika pino satria misy croyance efa mipetraka ao raha tsy bulldozer mihitsy mitrongy azy tsy afaka rehefa mampianatra mpiomana-piandro zay na mampianatra mpitoroteny eto amin'ity pejy ity na amin'ny fiangonana dia ny zavatra voalohany zay teneniko amin'ny mpianatra de hoe tsy maintsy mandrodana aloha zao opération de destruction massive opération de déracinement de gaga le mpianatra hoe fa nga moa tsy ny anananay finoana matanjaka pastera no tanjon'ny fampianarana fa nga anao andrapo ka tsika tsy manorona eo ambon'ny honahona zareo nge ohatran'le tantany zavatra niseho teo Tananarivo tamin'ny fotoana orambe iny ntomanotsika nijery an'le trano mirodana ho azy eny amoron-drano efa hoe tany tsy azo anorenana trano mbola manao ihany satria zay au pays du moramora eto zay le mifidy tany manorenana anorenam-pangady mazava ny teny soratra masina any amin'ny filazantsara any zay mampiseho mazava tsara any am'le hoe tahaka ny olona anankiray manorina trano eo ambon'ny fasika sy ny manorina trano eo ambon'ny vatolampy le manorina ambon'ny fasika ny mora kely sady mahafinaritra mahita ohatra hoe ny amorony ranomasina anao zany mamorona trano de sady mahita vue de mer hoe io nao mahita ranomasina mangatsitsika tsy mila miepaka ny tanana fa mangady kely fotsiny 2 metatra 3 metatra de vita ny trano fa ny zavatra tsy fantatrao rehefa tonga ny cyclone sy ny oram-baratra dia kaofo ny rika indray mandeha ny trano tsara tarenao de mirodana fa enao le olana nanorona ny trano tany avatolampy kosa misahirana nakatra tendrombohitra na maky niady fototra tao ambony vatolampy mety impolo simban'ny fangady fa rehefa aveo izy mahafiorina tsara havako aza matahotra ny oravana ny finonao fa tsy hanenenanao zany ny fanekenao ny handravana ny finonao no mahatonga anao iorina amin'ny finoana afoizo ny finoanao mba hahatonga anao iorina amin'ny finoana Paoly apôstôly nilaza an'izany koa rehefa niteny izy hoe
fa izay neveriko tombotsozo de niraisiko faty antoka ao izy nohony amy Kristy ary ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra mba azonareo an-tsaina moa zany teny Paoly ataoko taimboraka ny zavatra rehetra be deabe ny tsy mahazo ny teny Paoly amin'iny tsy hoe zao tontolo zao zany tsy hoe ataoko taimboraka ny fafinaretana tsy resaka fafinaretana tsy resaka filanofo tsy resaka vola fa ilay atao hoe aki hainareo zany atao hoe aki zavatra zay efa ao aminao zavatra zay noratovinao nandritra fiainanao zavatra zay verinao fa marina rehetrarehetra kanjo tsy izy tsy mora ny manary an'izany azadiny fa i Paoly raby fariseo amapolo taonany maro izy iny no heveriny ho marina de tsy maintsy ariny zany ozy izy fa tsy compatible amy Jesosy zany satria manakana ny finoany mafy zany nazo apoly hoe manary zany ny finoany zay neveriny ho marina ina moa natonga ny Paoly nanenjika ny fiangonana kristianina voalohany satria tao an-tsainy de zao hoe mila arovana ity finoako ity inona ny finoany tam'izay de ny judaisme contre nyty finoana an Jesosy ity de nampiasa ny herisetra izy nandravana zany fa tsy mety raha zany hoe mahatonga azy misetrasetra io zany de misy zavatra arovany mafy ao ary zay koa isika mitovy tsisy valaka amin'ny Petera amin'ny Paoly mahatonga anao mivanavana io mahatonga anao mafimafy io de satria misy zavatra arovanao ao de le zavatra ninoanao hatram'izay tsy foinao tahaka n'lay lehilahy mpanan-karena tonga teo an Jesosy ina no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay jereo tsara que dois-je faire pour avoir ina no ataoko raha tena marina zany de tehiteny am Jesosy hoe zahay efa manana zavatra be dehibe efa vitako hatramin'ny fahazazako zany jereo tsara mitondra ny expérience izy efa nataoko daholo zany ny zavatra tsy fantany anefa de zao tsy maintsy afony daholo zay rehetra heveriny fahofananany tsy resaka vola ny problème an Jesosy Jesosy tsy mitady vola aminy fa ozy Jesosy hoe tsy maintsy afonao daholo ireo aki ireo rehetrarehetinao fa performance hoe vitako hatramin'ny fahazazako zany teny Jesosy hoe fantatrao ny lalàna efa nataoko hatramin'ny fahazazana zany tsy maintsy tsy azo ankinany zany malahelo izy de nandao azy izy satria nanakarena loatra tsara be le filazan'ny firatsoandramasina azy manakarena loatra daholo sens manao ahoana efa be kosa zay vitako zay de tsy considéreny Jesosy daholo ve zay parcouroko zay tsy micompte daholo ve zany rehetrarehetra zany ka tsy mifanome le izy tsy maka c'est pas facile d'accepter de tout perdre io ny tena mafy amin'ny finoana tsy mora ny manaiky ny hamotsotra izay zavatra neverinao ho marina kanefa diso zay neteneny Jesosy amy Jana toko 12 andiny 5:20 manao hoe ny anaran Jesosy zay tia ny ainy no mahavery zany fa zay makahala ny ainy am'izao fiainana izao no hiaro zany eo amin'ny fiainana mandrakizay ka dia tsy maintsy afoinao zany tsy maintsy mahafoy zay heverinao marina anao kanefa tsy izy perdre sa foi pour découvrir la foi déstabilisant amin'ny fiainan'ny olona mihitsy le hoe départ à zéro amin'ny finoanan Jesosy za tsy miteny amin'ny fiainana aza mpangaro ona ny resaka za tsy mitra hoe départ à zéro amin'ny fitadiavam-bola départ à zéro amin'ny fiarina départ tsy any fa eo amin'ny resaka finoana ny resara izany ny atao hoe nateraka indray nouvelle naissance satria lasa tanareo le maha déstabilisant le izy hoe lasa toy ny zaza ndray zany ianao départ à zéro nefa ny zavatra efa nisy zavatra be dehibe zay fa teo ampelantananao lazay Jesosy hoe tsy izy reo
sarotra be zany kanefa de izay ihany raha tianao ny orona eo ambonin'ny finoana mafy toy ny vatolampy de tsy maintsy afoinao io finoanom-ponao io ina le finoanom-ponanao zay lazaiko teo dia ilay imaginationnao ilay Andriamanitra selon zany hoe ianao zany milaza fa mino an Jesosy oui ianao zany milaza fa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra fa saingy Andriamanitra toinona no nandokonao an'ilay Andriamanitra ny soratra masina sao de Andriamanitra lokoina miainga avy amin'ny tahotra de mitady ianao Andriamanitra antidote mifanaraka amin'ilay tahotra sao Andriamanitra nolokoinao miainga avy amin'ny zavatra andrasanao amin'ny ho avy de ataonao antidote ny amin'ny fanahina sy tebitebiny amin'ny ho avy de normal fa finonom-pony zany satria tsy miorina eo amin'ilay tena izy ka rehefa tonga ny fotoana mifanena amin'ilay tena izy ianao de mifandona reo de mazava ho azy ny atody tsy miady amam-batra tsy maintsy mirodana daholo zay zavatra niverinao fa marina maharary iny kanefa nécessaire raha tiatsika ny hiorina eo ambon'ilay vatolampy vonahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika mpamonjy eo misaotra anao zahay mampahiratra ny masonay indray tamin'ity maraina ity na dia sarotra aminay aza ny manaiky zany misy lalana zay heverin'ny olona makany amin'ny fiainana ho ianao kanefa fahafatesana zany ary tsy maintsy arodana izany tsy maintsy azera zany tsy maintsy ngotana izany mba ahafahanao manorina sy mamboly aty anatinay esory ny faka mangidy rehetra ary aoreno ny fanjakanao ny fahamarinanao matoky anao zahay am'izany lalany zany na de sarotra aza satria rainay ianao ary amaharainay ianao dia mahalala ny zavatsoa ataonao any zanakao manao ny dera ho anao ny laza zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka anao mandrakizay amen zay ny ary tompo fa dia miraso atsika rehetra name fotoana anareo amin'ny herintozo indray raha sitrapon'Andriamanitra eno matompo